de matokony amin'ny antenera-pirenena efa misy anarana vondonina tokoa ve an'izao sa hoe manahoana izy voalaza anao tsy ohatran'ny hoe androany alakamisy no nilorana n'izany anarana zany. Ya aleo aloha miankina ny fanavaozana ny fanapaha-kevitra iresana rehetra mba hifanaraka ady ampanarahantsika ny lalam-pahafirenena izy. Fa ny teny hoe ny anarana vonona so betsaka ireo olona te handray anjara hanompo ny Madagasikara amin'ny alalan'ny toerana praiminisitra. Zava-dehibe ny retina izy atao miaraka amin'ny filoham-pirenena fanaterana ny anaran'izy ireo aty amin'ny antenera-pirenena mba ho safidina ao anatin'izay zavatra zay. Fa diso ny fitenenana hoe zany manendry ny praiminisitra na diso zany fa ny lalam-panorena fotsiny ny tena ny propose zahay avy ato dia le anjara amin'ny filoham-pirenena zany safidy hoe iza marina ny olona mety ahafahana mitondra atsika amin'ny cinquième république. Fa sy ovaovana ity an-dalana tompoko dia mahataraiky atsika satria aza dinona fa 4 volana no de hoe hiasany ity fitondràna ity. Andriamato sy teny Andriana Soloneko izy io tokoa hoe mety hoe disadisa taminao sy ny prime ministre tokoa de mandeha miresaka hoe ianao tokoa hoe tao ambadiky Zeny Grek milaza fa hoe tokony hajanona ao anatin'ny roa amby 70 ora ny prime ministre lehibe ny gouvernement zay efa niteny fa raha misy resaka nandeha taty hoe misy mitady konkonina amin'ny motion de censure de milaza izy fa voalaza ny ACC fa tsy azo anaovana motion de censure, tsy azo anaovana motion d'empêchement. Zeny Grek aloha tsisy fantatra reny ary tsisy niona amiko nary ray za koa mba tahaka ny malagasy rehetra nahita anjareo eny amin'ny réseaux sociaux manao an'iny fanambarany fa ny resaka moa fa nisoropotaka tsy maintsy mandeha foana. Za koa mpanao politika fa zatra an'izany tena fa mbola tsy niona tamin'ireny aza dinona fa ny Zeny Grek misy BDB na eto Antananarivo fotsiny, ny GNZ misy BDB na eto Antananarivo. Ty GNZ ny atoko ihany, ty GNZ ny atoko ihany, ty GNZ ny atoko ihany. Ary izay indrina mbola nitsoko atsika tamin'rehetra eto Madagasikara zay nanjay anjara mazitsika tamin'ity fanovana ity hoe tena imasokaro atsika tanora raha mitambatra izy mba hoe ny feontsika ny tena zava-dehibe no nonona ny feon'ny tanora amin'izany concertation nationale izany mba hanomezana lanja ny tanora eto Madagasikara sy ny hoavy. Orkla, azafady aloha azafady tena reraka misy manintsika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Teria taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilara-pitso valio aloha raha tsinonako ay hitanao zany ianao ihany tena avaly azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavaozany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva miarabanetany miarabanareo mpiaino any tokantrano ry zalahy ambadika tsy adino elaela tsy teto tonga zo miara-dala antsika eo any anio betsaka reo hoe zavatra ifampiresahana sy ifampizarany eto ary fanionkevitra maro samihafa ihany koa moa mbola andeha any rehefa avy eo ialana tsiny noho ny hoe mety tsy fahatombanana eo amin'ny fomba fiteny sy ny feo noho ny olana kely ara-pahasalamana fa ataontsika izay mety ho any anio betsaka reo zavatra azo resahana raha hoe tao anatin'ny 27 ora zany dia maromaro reo hoe zavatra nitranga ny fanapaha-kevitra efa ndesahantsika teto ihany fa dia toizatsika ny famakafakana mikasika andreny sy ny hoe zavatra nitranga na ho an'ny omaly zany na ny teo aloha sy ny zavatra andrasana satria izany hoe maika indrindra sy hoe tena iompanan'ny toetra raha-pirenena zany amin'izao fotoana izao
de ny lafiny gouvernemanta ny premier ministre hoe anahoana inona no mety saritranga tsanganan'olona takany ahoana no tendreny eo a natevitra ihany koa moa hoe tena tany amin'ilay hoe ny inona ny tena miana tao anatin'ireny tsy maintsy nanovana hoe nandravana ny gouvernemanta sy nampitsara anazy ny filoham-panjakana no tompony teny farany sy hoe manana ny heritseriny ao anatin'io ary irariana fotsiny hoe fanapahan-kevitra ho an'ny soa ho an'ny firenena fa tsy sanatrindra hoe misy ohatra ny karazana tsindry maro samihafa ao anatin'izay hoe fitantanana ny raharaha-pirenena zay de samy andro zany tsika efa mandeha ny faneho-kevitra maro samihafa ny soso-kevitra ny tolo-kevitra ny fivoriana maro samihafa maro lafy any andapany a mikasika an'izay hoe manahoana iza no premier ministre mbola tsy tena misy hoe anarana moa zany hoe fatara misy votontonona maromaro misy votontonona ihany mandeha any tambazotra reny a misy anarana anankitelo ihany voalaza fa efa tsaratsara toerana fa de aleo tsika tsy aloha aloha tsy asiana hoe akanona anarana eo anatray ale satria somary stratégique ty a fantanena mipetraka zany ny atevitra hoe amin'ny lafiny anankiray hoe tena maika ave tany anatin'ilay fandravana afaka nandrevesana ave an'ilay gouvernemanta teo ny 5 volana 4 volana teo tamin'ny lafindray a betsaka reo hoe zavatra vita sy tanteraka tao anatin'ireny tamin'ny lafindray ihany koa tsy takona fenina ireo lesoka maro samihafa tao anatin'izay de asa hoe anahoana fa ao zany hoe mety reny fanapa-kevitra reny a ao ny miteny hoe sao de mba tokony remaniement partiel na hoe tamin'ny ampahany no nanovana azy fa de hoe akinona mifahendren'ny filoham-panjakana politika ihany koa moa le izy a de zay betsaka ny zavatra hoe mifamoafosy mifampiditra ao anatin'io a fa nirariana fotsiny de hoe makany amin'ny tombotsoan'ny firenena fa tsy sanatriany vava misy tombotsoana tsindry na tombotsoa anavondrina matanjaka na firenena matanjaka navondrina radio-karena ao anatin'izay resaka hoe gouvernement zay de mandresy mijery antsika amin'ny hoe any ny faneho-kevitra maro samihafa zany sy ny fomba fijery a de nisy ohatra nataon'ny filohan'androm-panjakana ray hoe ny maro anisa ao Tsimbazaza taratra ny maro anisa izay avy amin'ny fanoherana no premier ministre sy ny hoendriky ny gouvernemanta de any lay adevitra hoe raha mijery zany tsika lay androm-panjakana ankehitriny a nateny mera-pirenena anisan'ny hoe tompony teny farany zany ao anatin'io amin'ny fanolorana anarana fa ny filoham-panjakana no manendry a de mbola taratra lay fironan'ny vahoaka ave ilay androm-panjakana misy ankehitriny izay hoe anolotra ny anaran'ny premier ministre raha ny andinin'ny fa 750 amin'ny lalam-panorenana de betsaka ny zavatra nitranga tao Tsimbazaza tao anatin'ireny nisy ny fitsimbadiana nisy ny endrika hoe nanaraka ny tsiodrivotra politika zany ny sary nitranga tao Tsimbazaza satria ireo volomboasary a izay hoe jaonina miteny an'izany isan'ny tokony ho ary fanina tao anatin'ilay fitondrana teo aloha ny tazapotsiny a ny ray tsikombakomba tao anatin'ny hoe zavatra tsy nety eto amin'ny firenena no mivadika maro anisa nanaraka ny rivotra politika hoe manohana ny fitondrana vanavaozana samy manana safidiny hoe mpikambana tao anatin'ilay androm-panjakana ny zanajany a te ihany koa ny resaka lalàna samihafa hoe tsy afaka mivadika any amin'ny navondrona parlementaire hafa de betsaka ny atevitra sy ny sara nitranga tao anatin'iny fa hoe ny zavatra hitranga eo ve araka ilay tsena tedava-vahoaka lay androm-panjakana izay hoe verina fa ho tompony tsy tena hoe tompony teny farany fa hoe tompony tolo-kevitra ve tena mbola taratra ilay hoe fironana vahoaka sy ny safidim-bahoaka indrindra tao aorianan'ilay hoe tolona nanomboka ny 5 ny volana septambra zany hoe faravana ho an'ny fitondrana teo aloha tany amin'ny tapatapaky ny oktobra satria betsaka iny zany zao ravan'ny gouvernemanta fa betsaka ihany koa miteny hoe raha foana teny mera-pirenena de misy an'ireo nisa lay karazana arofanina nataon'ny ACC moa zany tany ao anatin'ilay fanapahan-kevitra tamin'ny fa 7 ny volana oktobra mikasika an'ilay hoe tsy afaka mifanongana reo androm-panjakana zany hoe ny Tsimbazaza tsy afaka manao fitsim-pahapitokisana na ho an'ny gouvernemanta na ho an'ny filoham-pirenena
de tahaka an'izany ihany koa ny filoha tsy afaka manongana ny androm-panjakana fa ny zanaty zany tena zay hoe ilay andrasan'ny vahoaka sy ilay hoe zavatra ilana fanovana amin'izao fotoana izao ka zay miankina amin'ny fahendren'ny ainambony foana moa ty zavatra ty a fa andrasana ny endrika isehoany sy ny fanendrena asa hoe ho tratra nyty farany herinandro ty ve sa mbola miandry satria nytoerara zany miazakazaka be asa ihany koa misy ny karazana hoe bourrée de couloir amin'izao fotoana izao ohatra zany amin'ny lafin-javatra hafa hoe isy fanambarana ho ataony eny amin'ny CNI anio raha tsy misy ny fiovana de azo inona koa no anton-javatra ao anatin'izay hoe antony isy ilay karazana fanambarana anatin'ny amiana raha izy tokoa zany hoe maneho sy manamafy alay hoe miazakazaka ny toedrara isany hoe fanapa-kevitra tany amin'ny fiandohan'ny herinandro moa ilay hoe didim-pisarana mikasika ny fifidianana eto Antananarivo zay hoe tsy maintsy averina raha ilay didy a de ny vanontaniana mipetraka zany hoe iza no hikarakara ilay fifidianana ilay CNI izay efa hoe isan'ny antony tolona nderaka tsy fitokisana sy isany hoe nitakino ravana tamin'izany hoe manahoana ny lisym-pifidianana zay efa nilesahana foana tamin'izany hoe misy ny karazana lesoka maro samihafa mikasika an'io ka zay le hoe somary misy zavatra mifamoafao sy manahirana kely ihany asa hoe taratry ny lasa miteraka hoe endrika tsy fitoniana politika ve izy a fa naroroatra ihany koa any hafa mandeha ny fanambarana maro samihafa mandeha ny mitady hirika ao anatin'ity hoe fitantanany ity de mba samy manana nkajikajany eo fa somary manahirana de toizatsika zany izy mikasika an'ilay zavatra ny tranga fanambarana maro samihafa omaly de isan'ny songadina ilay oronan tsary nataony ilay manamboninahitra anankiray kolonely Rakoto Mamonjy Patrika zay tsy fa voa moa le izy efa fanaon'ilay elona mafimafy ihany a miapanga tompona andraikitra ambony samihafa tafiditra ny PLRM tafiditra ny filohanan'ny anteny miram-pirenena tafiditra ny mpandraraha tanora anankiray de tsy afaka hitentsika hoe marina na diso tsy afaka hitan'ila ihany koa hoe makaiza sy makaiza fa na tiana na tsy tiana aloha zany a dia tsy azo amaivanina reny fanambarany ireny ary tsy tongatonga ho azy mety mifandraika ihany a amin'ny hoe endrika fanozongozonana an'ilay fitondram-panjakana satria raha tamin'ny endrika ivelany zany de olona anankiray a mpikirakira tamatsotra tserasera mipetraka any ampitan-dranomasina isan'ny hoe nitsikera sy nanientsika mafy olo-mpanjakana ambony maro samy hafa teto a no isan'ny hoe niaingan'ilay orona tsara voalohany de sary mitranga ihany koa sy ny hoe tantara tany aloha efa niarahana nalala ihany hoe tany amin'ny andron'ilay fanjakana teo aloha nefa mipoty te manamboninahitra ty a de nisan'ireny karazana mpamoky reny de nisy karazana fijoroana hoe efanandrona amina mpandraraha goavana anankiray fa ny sarantranga atao anatin'izany tsy hoe manentsika le olontsika na hoe manahoana fa mampatsiahan'ilay sary fotsiny tsy de nikikitika loatra ny filoha teo aloha fa somary nitodika kokoa ka ny amin'ny famelezana an'ilay mpandraraha anankiray zay mikadra zamorisy moa amin'izao fotoana izao de toy tamin'ireny karazana hoe fampisamborana azy a fitsoahana ny oronan-tsary tahaka ny timiseho ty ny CCS teny a de rehefa rava moa ny fitondrana rajoelona dia mipoty ty manamboninahitra ty a de tazana teny akianja rehefa nisan'ilay etsika tetsy amin'ny 3 May rehefa rava ny fitondrana tena azo toerana tena am'ilay hoe birao mikasika ny fitarainana atao amin'ny fiadidin'ny repoblika de betsaka moa zavatra ny famaofo atao anatin'io de raha atao anatin'ilay ampamoaka ny maly a de hoe nisy tsindrona atao azy a nisy fandrahonana nisy tetika fisamborana arian'ny andaniny voloham-panjakana efa ndresaka sy naneo zany hoe tsy namebaiko mikasika hoe fisamborana manamboninahitra zany de naty amin'ny kila moa tonga hatrany amin'ny hoe tsy mifampatahotra azakitiko ty ana ny fianakaviako a
manana bala ary nareo ihany namatsy balana de ohatra ny hoe tonga ny amina karazana fandrahonana an'ilay fanjakana le izy fa ny manahirana kely sy ny hoe zavatra ao anatin'io zany de hoe amin'ny lafiny anankiray raha mijery alaendrika ivelany fotsiny a mety marina mety diso ny fanambarana nataon'ilay namana ary tsy azo amaivanina amin'ny lafiny hoe toetra raha politika amin'ny lafiny hoe mangarara sy ny sisa fa naizana zany koa ary karazany hoe poizina anankiray ihany tao anatin'ny fitondrana ny hoe nampidirana an'ilay olombelona tao anatiny raha ny zavatra tia ivelany satria tao ihany zany lasa mitsangana ho fahavalo a tsy misy tsony ny hoe obligation de réserve amina hoe tana andraikitra ambony sy amina manambonina hatra ambony a tsy misy tsony ny hoe fitazonana ny tsy ambaratelo mpanjakana de ohatra ny somary manahirana ihany amin'ny lafiny anankiray naizana zany a tsy afaka hoe ikipina sy hodina tala fotsiny ihany koa ireo hoe karazana mpamoaka ny ataony a fa anjaran'ny fitondrana ankehitriny no mijery sy mamina viana sy mamakafaka sy mitsakitsako hoe tena sody mba misy ihany koa tsy mety a mila hitsy ao anatin'ilay fomba fitantanana ka zay le izy hoe lasa ny zava-misy zany am'izao somary misy misafotofoto kely a de ny zavatra mitranga tahaka an'ireny mbola lasa miendrika ohatra ny hoe bala ho an'ny any amin'ny ireo tsy maty voalava kibo ireo hoe tia mingana sy arodana andeha fitondrany ty a ary tena betsaka no mikopakafo eo anatrehan'ireny zavatra mitranga ireny ka zay le hoe mila mandamina sy mijery andreo lesika maro samihafa ny filoham-panjakana sy ireo mpiaradia aminy satria ny fitantanana firenena raha hoe ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fitoniana mety tsy de hita taratra hoe manahoana ny fomba fiasa sy fiadin'ilay fanjakana fa ao anatin'ny hoe olana sy ny toetra rà misafotofoto ohatr' zao zany a no isan'ny andrefesana hoe manahoana ny fahaizan'ny fitondram-panjakana anankiray a mitantana sy mandrindra sy mamaolana anankiray marina hoe misy ny olana sosialy samihafa zay fanatrehantsika tao anatin'ny efatra volana zay ny raha nanahita sy nijery ihany hoe mba nisy ihany kosa ny fivoarana sy ny dingana lehibe tao anatin'izay fomba fitantanan'izay fa naizana tsany ao anatin'ny crise politika tahaka an'izao a mbola manambana ihany koa ny resaka toe-karena indrindra fa hoe misy an'io ady raisam-pirenena io manahoana ny hoe paikady zany sy ny paipaika entana hoe misoroka nreo mety ho vokadratsana ny hoe anticipation zany a eo anatrehan'ireny zavatra mitangy ireny ka zay le hoe ankinina tanteraka ary mitodika any amin'ny hoe filoham-panjakana sy ireo akaiky azy zany mason'ny vahoaka amin'izao fotoana zao eo amin'ny fahamahana ny olana de miverina kely amin'ilay karazana hoe fifamelezantsika misy an'ilay hoe begalona de mifanaiky kely am'izay asa hoe tena mifamatotra ve re zavatra ireo a satria isan'ny hoe zavatra hafaafaka ihany koa zany tranga omaly ny fisina trakta na karazana hoe afatra miendrika fandrahonana de isana hitana an'izany teny mandidina ny vandry teny omalina raha ny fizaram-baovao samihafa misy karazana trakta mipetaka zany hoe antso an'ny hery rehetra de miantso miaramila miantso ny gendarme miantso ny polisy a milaza fa hoe tafiditra ao anatin'ny ankaterena ny firenena de miantso an'ireo hijoro a de mandrahona ihany koa miroa amin'ny fitopolora ny fitondram-panjakana hitolo-batana ny amin'ireo hoe sampana samihafa zany miady amin'ny resaka kolikoly de ny zavatra mitranga zany tonga hatrany amin'ny fahitana daholo ny adresinareo a sy ny fonenanareo de ohatrany hoe manahirana be zany hoe misy fandrahonana sy misy ohatrany karazana fiantsona fikomina de asa izany ao ambadikotony fa raha ny fahampatsahivana fotsiny tany amin'ny aprily 2024 de efa nisy tranga mitovitovy amin'io tetsy atamena tetsa teo amin'ilay toerana hoe Villa Pradon zay an'ilay mpandrara anankiray lasa migadrany Maurice de nisy an'ilay resaka hoe cocktail molotov tam'izany a de nisy manambonina hatra anankiray ny karohana ka asa hoe mitovy sy mifandraiky amin'iny ve am'ireny hoe ty zavatra mitranga ty fa raha endriky ny message sy ny hoe fomba fiasa ao anatin'le izy a de mitovitovy ka asa hoe manahoana ireny a fa ny zavatra mitranga zany tsy azo amaivanina fa hoe mila fijerena akaiky hoe manahoana ny fandrindrana sy ny fijerena an'ireny endrika ohatrany hoe fanohitohinana
ny filaminana anatin'ny firenena na izany najanoko hoe fandraisantsika teo hoe tsy voatery ho diso zadisanjato reny fanambarana reny fa anjaran'ny fitondram-panjakana mijery sy miaino hoe inona no lesoka mila aintsy ao anatin'izay satria raha mampatsiasika nitranga tao anatin'ny fitondrana teo aloha de isan'ny nanafaingana ny firodanan'ny fitondrana rajoelona ny fanaovana be marenina sy ny hoe fanamaivanana le ny toejavatra maro samihafa reny indrindra ny fitarainam-bahoaka ny natao de nanao be marenina nampiseho fa manana hery sy basy ka zay le hoe mila mandray lesona amin'ny tantaritsika mba tsy sanatry ny vava ny dingana zay vita teo zay hoe zava-dehibe de ho raraka tany de mila tazomina foana zany lay hoe ezaka vita ary atsaraina mba tsy sanatry ny vava ho tonga le fiteny oam-pitinenana hoe mialana katso de ambody epona andao anaraka ndre todoka samihafa reto de toy izantsika aveo